Isahay mitapuje Yesus malasitrana simamelangeluka Asebuli lalandava fa Jesus inumesi Satananganani Panasicana eti Kumande ana amasa Isateni so isa Bisa palpita muje Jesus panasicana simamela meluka Sinna fandilu sadi umodeliku Kapitan laritsi bilu sikita priyaniku Kumande amasa Isateni so isa Bisa palpita muje Jesus panasicana simamelangeluka Kumande amasa Isateni so isa Bisa palpita muje Jesus panasicana simamelangeluka ZFLM Sini Radio Teny Fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona RTS Sara miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary ampifaliana ihany koa ny anaterana ny fiarabana sy ny firarentsoa ao amintsika zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay melipatrana manerana an'izao tontolo izao ary indrindra ao anatin'izao fankalazana ny fahafolo taona na ny ivon'ny fankalazana fahafolo taona ny vondrona Facebook ao anatin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy zao dia ampifaliana ihany koa no iarabana tsika tsirairay izay mpikambana ao anatin'izany vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izany. Raha ny tokony ho izy rehefa mijery ny programa isika dia efa 3 andro lasa ny tokony
nanarahantsika nyity fampianarana izay anjarako ity. Kanefa no ny antony arakasa sy ny asa mandrahara zany sy ny fivoriana maro isan-karazany dia voatery tsy afaka nanatanteraka an'izany araka ny fotoana izay ny fanomezana isika, ka izany indrindra no ametrahana ny fialan-tsiny etỳ am-piandohana satria tsy niakina tamin'ny teknisianina ato anatin'ny vondrana izany fa niakina amin'ny tenako manokana no ireo antony voalaza teo aloha teo. Ny lohahevitra moa zany izay nomena anjaranay dia ny hoe teolojian'ny fampandrosoana sy ny fampiarana an'izany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny famelabelarana dia andeha hiaraka hivavaka isika rehetra. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay any an-danitra, ny amin'ny hanomezanao anay amin'izao fotoana izao ahafahanay mizara sy miaino ny fampianarana amin'ny alalan'izao tambajotra serasera izao. Satria na dia voazarazara ny toerana sy ny firenena samihafa azy sy ny tsirairay dia omenao fotoana amin'ny alalan'izao teknôlôjia izao mba ahafahanay manatrika sy miaino ny teninao. Dia aoko feno fanatrehanao izao fotoana izao Jesosy Tompo satria Andriamanitra mahendrika an'izao tontolo izao ny voninahitrao. Dia aoka ny fanahinao masina mitaridalana ao anatin'izao fizarana izao Jesosy. Ny anaranao no angatana an'izany. Amen. Entoko. Eto am-panomboana, alohan'ny hidirantsika lalindalina kokoa atao anatin'ity famelabelarana ity dia misy ten'Andriamanitra izay tsara horaisitsika mifamatotra ao anatin'izao famelabelarana na ny lohahevitra tsika izao. Dia ny ao amin'ny Salamo 420 ny andininy voalohany. Salamo 420 ny andininy voalohany dia mbola afaka raisitsika ihany koa ny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:20 ny andininy 420 ka hatramin'ny andininy 5:20. Asan'ny Apôstôly toko 7:20 ny andininy 420 ka hatramin'ny andininy 5:20. Dia mbola vakiana ihany koa na raisitsika ihany koa ao anatin'ny nota izay andraisantsika anazy ao ny Kolosianina toko 1 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 20. Ireo ten'Andriamanitra ireo zany no fototra tsara ho fantatsika zany ny alohan'ny melabelarantsika an'izao lohahevitra izao. Rehefa miresaka ny amin'ny hoe teolojian'ny fampandrosoana isika dia saika ohatran'ny hoe vaovao eo amin'ny sofintsika fandrenesana izany hoe teolojian'ny fampandrosoana izany, na dia manana ny sapana na ny soritra fanilo na hoe fampandrosoana eo anivon'ny loterana aza isika loterana malagasy dia saika tsy dia resahana eo anivon'ny STPL na ihany koa ao anatin'ny safidin'ireo mpianatra mikaroka ao amin'ny salta na any amin'ny toerana hafa ny amin'ny resaka teolojian'ny fampandrosoana rehefa mijery ny amin'ireo karazana fikarohana nataon'izy ireo zany isika dia saika tsy dia tena betsaka ny misafidy ny amin'izany atao hoe teolojian'ny fampandrosoana izany. Eny fa na dia ny fiangonana tsirairay aza, fiangonana kristianina dia saika tsy dia tena misy ny fototra hoe tena mandalina betsaka ny amin'ny atao hoe teolojian'ny fampandrosoana zany ny fiangonana tsirairay. Kanefa rehefa mijery ao anatin'ny tantara isika tao anatin'ny 50 taona farany dia ny fampandrosoana tena lasa lohahevitra eo amin'ny sehatra teolojia. Na dia tsy nresahana raha ohatra zany ohatra ananivon'ny fiangonana katolika na reforme na fiangonana loterana tsy dia tena misy ny resaka hoe manokana
amin'ny fotoana maro ny ao anatin'izany hoe teolojia ny fampandrosoana zany, dia tsara ho fantatsika ihany fa ny teolojia ny fampandrosoana dia teboka lehibe anakiraika ao anatin'ny misiolojia zany. Zany hoe rehefa miresaka ao anatin'ny misiolojia zany dia teboka lehibe anakiray ao anatin'ny misiolojia ny teolojia ny fampandrosoana. Araka ny voalaza teo eto anatin'ny 50 taona farany dia mifototra ao anatin'ny teolojia ny fampandrosoana ny zay hoe saika aloha hevitra lehibe tao anatin'ny fiangonana kristiana maneran-tany ny resaka fampandrosoana, dia ao anatin'ny resaka ekumenika zany no saika hoe ny fototra bebe kokoa ao anatin'izay teolojia ny fampandrosoana zay raha ohatra ka tsy dia tena hoe ny resaka betsaka an'izany ny fiangonana katolika na ny luterana na ihany koa ny fiangonana réformé na ireo karazana ohatra hoe batista sy ny sisa. Fa ny ekumenika dia saika atao hoe ny fototra bebe kokoa anatin'izany teolojia ny fampandrosoana zany, satria io no azo heverina fa hoe azo ndraisana, satria raha miresaka ny amin'ny resaka dogma sy sisa dia saika mifandona ny hevitra, dia naleo zany ny safidy ao anatin'izany hoe fampandrosoana zany rehefa ao anatin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana maneran-tany ao anatin'ilay ekumenika io zany. Ka ny fihaonana tany Genève tamin'ny 1966 tamin'ny 1970 dia ny fototra tao anatin'izay resaka fampandrosoana zay ny lohahevitra izay nodinihana tao. Ary tsy nijanona teo ihany fa nisy ihany koa ny fivoriana tany Uppsala tany Suède zany tamin'ny taona 1970 1968 dia nirasana tany amin'io fivoriana ekumenika ho an'ny fiangonana kristiana maneran-tany io tany Uppsala, fa ny fampandrosoana dia antoka fampandrosoana ao anivon'ny fiangonana tsirairay zany dia antoka anankiray ahafahan'ny fiangonana kristiana mijoro sy maro eo anivon'ny fiarahamonina ary manana anjara toerana eo anivon'ny fiarahamonina. Dia nisy mihitsy ny karazana ohatry ny hoe tetikasa lehibe anankiray izay nijoro tamin'izany fotoana izany ny atao hoe SODEPAX na hoe Society Development and Peace. Io moa zany dia karazana ohatry ny hoe valikafatra ao anatin'ny na ataontsika ihany koa hoe karazana tetikasa anankiray ihany koa manoloana ny fihitaran'ny finoana silamo maneran-tany ary indrindra any amin'ireo tany andalam-pandrosoana, satria araka ny voadinika tamin'izany fotoana izany hoe rehefa marefo ara-ekônomika ny membre ao anatin'ny kristiana dia saika mora mivadika amin'ny finoana hafa tahaka ny finoana silamo izay manao karazana atao hoe tsy dia tena fitoriana miainga ao anatin'ny boky izay inondry zareo, tahaka ny ohatra hoe ny antsika miainga amin'ny baiboly, ny andry zareo miainga amin'ny coran, kanefa tsy dia tena miainga amin'izay loatra ny anazy zany nanomboka tamin'ny vanim-potoana taonjato fahasivy ambin'ny folo fa saika nampiasa ny ara-bola zany zareo na ara-materialy entina nanambazana andreo kristiana na tsy kristiana ihany koa ho tonga ho mpino silamo. Izay indrindra no anton'ity SODEPAX ity na ihany koa hoe Society Development and Peace izay najorin'ny ekumenika zany na fiombonan'ny fiangonana maneran-tany ao anatin'izay resaka fampandrosoana izay eo amin'ny lafiny sosialy sy ekumenika. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny resaka pratika, satria resaka pratika kokoa zany ny zavatra resantsika eto dia tsara ihany aloha ny hamaritantsika ny mahakasika an'izany hoe fampandrosoana izany, satria io no vodikevitra ho resantsika eto. Ny fampandrosoana raha ohatra hoe faritantsika zany hoe avy amin'ny développement io développement io zany hoe fanesorana ny fonosana
ka raha hoe fanisorana ny finosana le zany dia azo lazaina fa hoe mifototra amin'ny olona ny fampandrosoana, ny olombelona aloha zany no fototra voalohany. Ka raha ohatra hoe fanisorana ny finosana ny famaritana ny amin'ny hoe fampandrosoana de hoe miakina amin'ny zavatra zay ao anaty sy eo ampelantanana zany ny ahafahan'ny olona anankiray na ahafahan'ny fiarahamonina anankiray mandroso, fa tsy miakina amin'ny zavatra zay mety ivelany. Fa raha hoe hanao dingana ao anatin'izany fampandrosoana zany zany izy de miainga amin'ny zavatra zay eo ampelantanany aloha no azo antoka indrindra. Ohatra zany hoe raha ohatra hoe resaka tonga de resaka firenena isika de hoe Madagasikara tsy afaka ny androso raha tsy miainga avy amin'ny zavatra zay ananany, hoe inona ny ananana, inona ny eo ampelantanana ahafahana manatanteraka an'izay fandrosoana izay. Zava-dehibe zany ny fanesorana n'izay finosana zay mety hoe manarotsarona ao anatin'izay tsy ahafahana mandroso zay. Ka io zany ny famaritana azo lazaina hoe tsotra sy fohy indrindra. Eto anefa de hoe ato anatin'ny fiangonana no iresahana n'ilay fampandrosoana. Noho izany tsy maintsy resahana aloha zany no hoe inona moa zany ny famaritana ny hoe natioran'ny fiangonana. Afaka miresaka an'izany fampandrosoana zany ve ny fiangonana, satria raha hoe amin'ny maha-fiangonana anazy ny fahalalan'ny ataoko hoe ny akamaroan'ny olona anazy de hoe miresaka zavatra ara-panahy ny tena resahana ao anatin'ny fiangonana. Fa mila fantaritsika aloha zany hoe inona ny natioran'ny fiangonana. Tamin'ny vanim-potoanany réformationa de isan'ireo hoe ny adin-kevitra zany ny amin'ny natioran'ny fiangonana. Mivoaka tao anatin'izay karazana adi-hevitra zay ny hoe fiangonana hita maso sy ny fiangonana tsy hita maso. Ny fiangonana hita maso de ilay hoe azo isaina ny membre ao aminy, na hoe ilay fiangonana hita maso ihany koa de hoe ahitana ny rafitra sy ny fitsipika maro samihafa. Ho an'ny Karl Barth rehefa miresaka an'ity fiangonana hita maso ity izy de miresaka izy ny amin'ny hoe ireo fiangonana hita maso izay mielipatrana manerana an'izao tontolo izao: fiangonana katolika, fiangonana réformé, fiangonana luterana, batista, eny fa na ny fiangonana secte aza de tafiditra anatin'izay fiangonana hita maso zay amin'ny fomba fijeriny Karl Barth. Ary faharitany ao anatin'izay fa ny hoe ny fiangonana hita maso dia ny fizarana ny sakramenta zany no amaritana azy ihany koa, dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo izany. Mifandraika ao anatin'izay ihany koa ny fanazavan'ny Lutera zany rehefa miresaka ny amin'ny atao hoe fiangonana hita maso izy. Amin'ny Lutera dia ny hoe resahany zany ao anatin'ny Confession Augustana article 17 ao anatin'izany ny resahany hoe ny fiangonana hita maso dia fiombonan'ireo olona masina ary ampianarana madio sy izarana ny tenan'Andriamanitra ary izarana ihany koa ny sakramenta. Ary ilay fiangonana hita maso dia fanatrehan'ilay tsy hita maso. Amin'ny Lutera zany dia izay ny amaritany an'ilay fiangonana hita maso. Ho an'ny olona mino zany raha te hiaina hiditra membre ao anatin'ilay fiangonana tsy hita maso izy dia tsy maintsy mandalo ao anatin'ilay fiangonana hita maso izy aloha. Fa ao anatin'ny Confession Augustana io ihany koa aza dia mivelatra kokoa ny zavatra iresahany azy no ao anatin'ny hoe na ny mino na ny tsy mino dia tafiditra ao anatin'izany fiangonana hita maso izay, satria ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana, ny famonjena izay nataon'i Jesosy dia tsy natao ho an'ny olona mino ihany fa natao ho an'izao tontolo izao, izay mandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy azy. Izany hoe mety ho tsy mino izy kanefa aty aoriana izy ho tonga mino rehefa mahafantatra ny amin'izay famonjena vitan'i Jesosy Kristy Tompo izay. Isika araka ny voalaza teo dia ao anatin'ilay fiangonana hita maso.
Ilay fiangonana Itamaso zany a dia mbola ilay fiangonana eto an-tany ao anatin'ny tsy fahataterahana zany, zany hoe manana ny membrany izy, ary ireo membrany ireo a dia manana ny antom-pivelomany maro isan-karazany, ary ao anatin'izay hoe manana ny antom-pivelomany izay a dia hoe manana asa izy zany, na mety ihany koa mety tsy manana asa izy, mety misahirana sasany a mety ho manana ny ampy. Ireo zany ilay ao anatin'ny fiangonana Itamaso, zany hoe ny olona zany ao anatin'ny ilay fiangonana Itamaso a dia ilay misy atsika amin'izao fotoana izao. Ary izay indrindra natonga an'ireo misionery rehefa mitondra ny filazantsara atao Madagasikara izy ireo, na amin'ny firenena hafa ihany koa aza, tsy nifototra manokana ao anatin'ny hoe fizarana ny teny sy ny sakramenta ihany a, fa nanao asa diakonaly maro samihafa, ohatra ny amin'ny resaka ara-pahasalamana, ohatra nisy ny hôpitaly, nisy ny karazana dispensaire ny Elipatrana manerana Madagasikara, ary tsy vitan'izay ihany koa fa eo ihany koa ny misehatra resaka fampianarana, sekoly. Ny fiangonana no azo lazaina fa hoe anisan'ny nandray anjara betsaka tao anatin'ny fanalana ny olona tao anatin'ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra. Ary ireny sekoly izay mielipatrana manerana Madagasikara ireny a dia ny akamaroany a dia saika vokatry ny asa fitoriana na fampandrosoana izay nentin'ireo mpitondra na hoe mpitory mpitondra ny filazantsara zany. Ka azo lazaina hoe zava-dehibe eo amin'ny asa fitoriana zany ny fampandrosoana, tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany, satria ny olombelona amin'ny maha olombelona anazy dia saina, vatana, fanahy, dia tsy maintsy mijery manontolo amin'izay lafiny izay zany ny fiangonana. Ka ao anatin'izay zavatra rehetra izay dia hoe inona ny ahafahana mampandroso ny tsirairay. Mampandroso ny tsirairay zany satria ao anatin'ny fiangonana ny resahana eto dia hoe tsy maintsy mijery ny contexte aloha zany vao afaka mampandroso hoe inona ny contexte misy ao amin'ny toerana anankiray. Io indrindra no idirantsika ny amin'ny hoe inona moa zany ny zavatra misy eto Thaïlande raha hoe ny fiangonana no resahana, satria teo mpanomboana mantsy tamin'ny famolavolana an'ity resaka loha hevitra ity dia nyresahana tao anatin'izany ny hoe ahoana ny traikefa ananan'ny Thaïlande ahafahana mety azo ampiarina ny Madagasikara, na ny zavatra anana Madagasikara azo ampiarina aty Thaïlande. Ao anatin'ny fiangonana zany no resaka ao anatin'izay zavatra izay. Ny fiangonana Luterana eto Thaïlande dia azo lazaina hoe fiangonana tanora indrindra raha ny fiangonana Luterana eto an-tany, satria raha ny fiangonana ao Madagasikara fotsiny ohatra no akatsika ohatra, satria misy atsika dia efa mihoatra ny 100 taona ny fiangonana Luterana malagasy, fa ho an'ny fiangonana eto Thaïlande kosa dia vao 470 taona, zany hoe tamin'ny taona 770 no niorina voalohany ny fiangonana Luterana teto Thaïlande. Raha ampitahana amin'ny fiangonantsika zany ny fiangonana eto Thaïlande dia azo lazaina hoe mbola zaza ihany, satria raha ohatra ny eto amin'ny distrika misy anay fotsiny zao dia vao 20 taona no nisy ny fiangonana Luterana teto. Ao ny sasany herintaona ho an'ireo fondrom-bavaka, ho an'ireo fiangonana moa zany dia manodidina ny 20 taona daholo, satria fiangonana sivy ao anatin'izay ny fondrom-bavaka zany no iasanay zany aty ny distrika izay misy anay. Raha ohatra zany naharaka ny voalazako teo hoe mijery contexte vao afaka mampandroso ny toerana izay misy atsika, indrindra ho atsika izay mpitarika amin'ny fiangonana zany dia hoe inona ny zavatra misy eo amin'ny toerana izay misy atsika. Ohatra fotsiny zao raisina mba ahafahantsika maka hevitra ao anatin'izay. Eto amin'ny fiangonana misy anay zao na hoe distrika misy anay zany dia toerana pitsaka torista lokal, zany hoe tsy avy any ivelany zany fa
ny Thaïlandais ihany zany no ankamaroany mitsidika ao amin'ny toerana misy anay io zany satria toerana betsaka tendrombohitra satria ny ankamaroany tany eto Thaïlande zany dia saika aplat daholo, zany hoe lemaka zany ny betsaka fa apahany vitsy ihany no toerana be tendrombohitra ka ao anatin'izay eo mabe tendrombohitra anazy zay zany dia betsaka ny olona zay liana ao anatin'izay zavatra zay dia ao anatin'izay hoe fabetsahan'ny touriste zay dia misy ny hotely sy ny sisa dia mieritreritra zany ny fiangonana hoe ahoana ny mba ahafahantsika misitraka ihany koa ao anatin'ireto touriste maro izay mitsidika aty amin'ny toerana ireto. Marina zany fa nilay fabetsahan'ilay touriste teto zany dia tao anatin'ny 4 taona teo eo zany zay satria teo vao tonga ny atao hoe karazana fanitarana an'izany resaka tourisme zany taty amin'ny toerana nisanay hoe nisy olona malaza zany tonga dia naka sary izy dia naparitany tamin'ny tambajotra serasera dia tonga daholo zany ireo olona maro isan-karazany taorianan'izay ary dia feno ny toerana tao anatin'izany fotoana rehetra izany zany dia tsy ampy ny hotely dia hoe inona zany ny ahafahantsika fiangonana mba misitraka ao anatin'izay fabetsahan'ny touriste izay ihany koa. Dia ireo hotely ireo dia rehefa mividy legioma zany dia aty amin'ny 20 kilometra izay vao mahita varotra legioma zany hoentin-drareo miasa na hoentin-drareo mamatsy an'ireo touriste ireo. Dia rehefa mijery ny fiangonana dia hoe afaka trandrahantsika izany ka rehefa mitrandrahana zany ilay izy dia hoe afaka mamboly isika ary afaka mivarotra amin'ireto hotely manodidina ireto. Dia nanomboka teo amin'izay zany ny projet karazana biofarma zany natao ny fiangonana. Tamin'ny voalohany dia rehefa nijerevana ny tany dia tsy mety ao anatin'ilay fambolena legioma satria be asidra dia voatery tsy maintsy niofana andro vitsivitsy aloha zany ny evangelista zany ahafahana mba hoe manova ny tany sy mikarakara ny tany zany dia rehefa vita izay zavatra zay dia mikarakara io tany io zany ary afaka namokatra mandritry ny volana vitsivitsy zany dia afaka namatsy an'ireo hotely manodidina dia vokatra an'izay zavatra zay dia lasa nanana fidiram-bola ny fiangonana ary afaka nampianatra ihany koa an'ireo tsy kristianina zany tonga niofana ao anatin'ny projet-ny fiangonana satria misy ny mpiara-miasa norvégiana izay ingénieur amina resaka agro zany nampiofana ihany koa ny amin'ny resaka hoe fambolena ao anatin'ny fotoana rehetra dia afaka manatanteraka an'izay fambolena izay dia vokatra an'izay zavatra izay dia lasa manana loharanom-bola maritra ny fiangonana. Zay zany ilay contexte taty dia azo ampiarina ihany koa zany any Madagasikara ohatra raha ohatra zany resantsika ohatra ao anatin'ny fiangonana Andrenivohitra aloha zany dia aveo tsika miresaka ny any fiangonana any ambanivohitra ohatra ao amin'ny fiangonana Andrenivohitra ohatra zao ny hoe resantsika zany rehefa araka ny voalazako teo aloha teo hoe ny resaka fampandrosoana na hoe ny resaka fiangonana dia misy karazana olona maro samihafa ao satria ny tokantrano fikambanan'ny tokantrano no manome ny fiangonana ary io tokantrano maromaro io izay manome ny fiangonana io dia misy tanora ao misy ankizy ao misy olon-dehibe ao zany hoe tokony ho trandrahan'ny fiangonana zany nentina mpandrosoana ny tsirairay satria rehefa matanjaka ny membre anatin'ny kristianina dia matanjaka araka an'izany ihany koa ny fiangonana zany hoe tsy maintsy mifampiakina zany izay fampandrosoana izay
ka araka nyvoalazako teo hoe ahoana moa zany a no azo entina ao anatin'ny hoe fampandrosoana ho an'ny fiangonana andrenivohitra aloha zany. Ohatra hitako amin'ny fiangonana andrenivohitra zany a hoe ao anatin'ny sabotsy anankiray a dia misy mariazy roa na telo a isaky ny asabotsy ao amin'ny fiangonana lehibe anankiray na mety ho anankiray, dia rehefa miresaka mariazy sika dia misy ao anatin'ny mariazy ohatra ny hoe mpanjaitra, manao décoration, traiteur, pâtissier, sonorisation, ireo zany ho an'ny olona izay manomana mariazy zany dia tsy maintsy mieritreritra an'ireo zavatra rehetra ireo. Ireo zavatra rehetrarehetra ireo nefa tsy tokony hoe ho tadiavina any ivelany fa ao amin'ny fiangonana misy an'izany, na ihany koa hoe ny fiangonana afaka mandrindra an'izany zavatra rehetrarehetra zany ohatra ny amin'ny voalazako teo ny amin'ny hoe resaka décoration, traiteur, pâtissier sy ny rehetrarehetra zany ao anatin'ny resaka hoe gâteau, afaka trandrahan'ny fiangonana zany, fampandrosoana ny fiangonana zany. Ohatra raha ohatra zao mijery ny fiangonana rahavavy isika, ohatra ny fiangonana katolika, ny fiangonana katolika zareo ihany no mamokatra ny voaloboka izay anaovan'ny divay. Ohatra tsika fiangonana loterana malagasy manana tany maro isika, afaka manao an'izay ihany koa isika, afaka mamboly isika ary afaka eritrereto hoe vola ohatrinina no lanin'ny fiangonana lehibe eo amin'ny renivohitra mividy divay isaky ny fandraisana, dia eritrereto hoe ohatrinona zany no lasa tsy ataoko hoe very fa hoe lasa mivoaka ivelan'ny fiangonana nefa tokony ho ao anatin'ny fiangonana izay zavatra rehetra izay. Ohatra ihany koa ny voninkazo, ohatra zao raha ohatra totalitsika ny vola mivoaka avy amin'ny fiangonana hividianana ny voninkazo apetraka amin'ny fiangonana isaky ny alahady dia rehefa manao budget ny fiangonana isan-taona dia vola betsaka ihany no natokana ho amin'izany. Fa tokony mijery ny fiangonana hoe ahoana ny fomba ahafahana tsy mividy intsony voninkazo fa afaka mamboly an'izany ohatra ny fiangonana ivelan'ny renivohitra, afaka mamatsy ny voninkazo ho an'ny fiangonana andrenivohitra. Ohatra fony mbola niasa tany Faratsy ny tenanay tany Miandrarivo dia ny kristiana zany ohatra mety tsy mahafoy 200 izy atao rakitra, fa mahafoy izy atody anankitelo na atody anankefatra, na ihany koa hoe mahafoy izy vary satria izay ny ananany, dia afaka raisin'ny fiangonana zany, ohatra hoe afaka atao zany hoe rakitra zava-misy, ohatra tsy voatery ho vola fa ny eritrereto hoe ny valeuran'ny atody anankiroa na telo. Ohatra zao Madagasikara ohatra hoe efa mananika amin'ny 700 ohatra zany ny atody anankiray, tsy mahafoy arivo ny kristiana anankiray ny ambanivohitra, tsy hoe tsy mahafoy moa zany fa tsy manana arivo izy anaovan'ny rakitra, fa mahafoy izy atody anankitelo na atody anankefatra ataony eo satria izay ny ananany. Dia ny fitrandrahana ao anatin'izay no tokony jerevan'ny fiangonana ihany koa. Araka ny voalazako teo aloha teo zany hoe miainga amin'ny zavatra eo am-pelantanana. Matetika zany ny fampandrosoana tsy voatery hoe hitady zavatra sarotra be sy lavitra be sika. Ohatra tao amin'ny Andrarivo tao anatin'ny fitandremana anay zao tsy misy sekoly ny fiangonana, kanefa ny any amin'ny zanam-piangonana dia manana sekoly fanabeazana fototra. Dia rehefa afaka CPE zany reny mpianatra any amin'ny zanam-piangonana reny, satria nanana sekoly anankefatra ny zanam-piangonana, dia lasa tohizan'izy ireo any amin'ny fiangonana katolika na FJKM, any amin'ny sekoly zareo ireny zany rehefa miakatra ny commune. Dia taorian'izay dia ndao isika anangana sekoly ihany koa, ka tsy ho tatazany zareo reto zany ny ankizy avy any amin'ny sekoly
tsika avy ana fanabeazana fototra any ambanivohitra fa mba tonga dia manohy ny fianarana atao anatin'ny sekoly izay ahorintsika dia nasiana zany ny sekoly tamin'izay fotoan'izay ny dikan'izay zany a dia hoe miainga amin'ny contexte no ahafahantsika manana misy contexte maro zany na samy manana ny zavatra eo am-pelantanany na ny ataoko hoe tontolo misy anazy a isika na ny pastora na ny katekista izay mitondra fiangonana manerana ny loterana dia mila jerevana zany hoe inona ny ahafahana mandroso ao anatin'izay a na hoe inona ny afaka ampiaritsika ao anatin'izay a fampandrosoana ny fiangonana izay matetika mantsy a dia lasa ohatrany hoe miaina ao anatin'ny tradisiona ny fiangonana zany dia lasa tsy de tena mivelatra bebe kokoa zany a ny fiangonana fa saika ohatrany hoe tia no zavatra nahazatra dia iny a no iainana isan-taona dia rehefa manao budget dia tsy misy zavatra hoe vaovao a fa hoe jereo aloha ny tamin'ny taona lasa dia iny ihany a no ampiana kely na hoe ahoana ny fomba hanatanterana azy fa mila zavatra betsaka zany a hoe inona ny zavatra ahafahantsika miainga ao anatin'ny zay fampandrosoana zay araka ny teneniko teo moa zany a dia hoe miainga amin'ny zavatra eo am-pelantanana ilay izy ohatra zavatra azo atao ihany koa ohatra hoe mampivondrona andreo kristianina ao amin'ny fiangonana zany ohatra hoe fikambanana mpampianatra fikambanana mpandrafitra manana ingénieur betsaka ny fiangonana na ny kristianina membre amin'ny fiangonana zany dia reny no ezahana ampivondronana dia entina mifanampy satria izay ilay tena hoe fiainana kristianina ny fiainana kristiana zany a dia mifanampy ary ao anatin'izay fifanampiana zay a dia mifampitsinjo ho amin'ny fampandrosoana mandrakariva ohatra hoe manana zanaka isika isan-taona manatanteraka ny fanadina na CPE na BBC na ihany koa ny baccalauréat ao amin'ny fiangonana nefa manana mpampianatra dia mety afaka organisen'ny fiangonana ny manentana ny mpampianatra mba hizarany traikefany amin'reto mpianatra reto satria rehefa mandroso na hoe manana asa any aoriana any reny tanora ireny a dia ao amin'ny fiangonana dia fahatanjahany fiangonana avokoa zany rehetrarehetra zany ohatra ihany koa ao anatin'ny hoe resaka fahasalamana ohatra ao anatin'ny fiangonana manana dokotera manana karazana ohatra hoe ingénieur ohatra zany amin'ny resaka BTP na sisa dia misy ny olona zay ohatra hoe hanao fananganana trano a dia afaka ampiasaina ny olona ao anatin'ny kristianina dia misy teny nataon'ny mpampianatra anay izay pastora Rabenandrasina ny amin'ny hoe raha manana jauna isika ozy izy a tsy voatery haka ny joany zany hoe tiany tenenina ao anatin'izay zany a dia hoe raha mbola hitantsika ao anatin'ny fiangonana ny manam-pahaizana dia aza miezaka maka ny any ivelany ny any ivelany tiany tenena zany a dia ilay hoe joany teny hoe ny fiangonana avy amin'ny fiangonana hafa zany fa hoe ny zanaky ny fiangonana ihany a no afaka ampiasaintsika ihany koa manatanteraka ny fampiasana ny traikefana zany ao anatin'izay fampandrosoana ny fiangonana izay tadidio anefa fa ao anatin'ny fampandrosoana dia mila manana ny atao hoe fahaiza mitarika ny olona mpitarika ny fiangonana zay vao tonga ao anatin'izany fandrosoana izany mila manana toetsaina toetra mpitarika mahay zany zay vao tonga manatratra an'izay ataontsika hoe fandrosoana izay inona daholo ary zany a no toetra tokony hananana zany ho an'ny mpitarika aloha zany satria rehefa manana mpitarika mahay isika dia afaka mandroso
manatratra ny tanjony. Mila manana vision sika, zany hoe reto zany a lay toetra tokony ananampitarika aloha zany, satria tsy afaka ny androso na ny fiangonana na ny sehatra misy atsika tsirairay avy a raha tsy eo aloha zany a ny hoe fahaizana mitarika. Voalohany a de mila ohatra zany hoe raha isika zany a aka-pitarika anankiray amin'ny baiboly sika sy ny toetra zay ananany, ohatra hoe Nehemia zany no raha isika toetra ananany Nehemia de zao olombavaka izy. Faharoa de hoe olona manana fahaizana mifandray a amin'ny manam-pahefana. Le hoe fahaizana mifandray manam-pahefana de ny hoe olona matanjaka eo amin'ny lafiny fifandraisana zany. Ka rehefa matanjaka eo amin'ny lafiny fifandraisana dia azo lazaina fa hoe tsotra ny anatra tsara na ny tanjona ihany koa anatin'izay. Fahatelo de hoe mahay mametraka stratégie, mahay mametraka stratégie. Ary fahaefatra de hoe olona mahay mitantana. Ny fahadimy de hoe manana etaeta hitondra fanovana ara-tsaina zany, satria ny zavatra zay tena mila ovana be indrindra ao anatin'ny toetra ny olona zay tokony hoe anana fandrosoana zany de tokony voalohany aloha zany a manana ny atao hoe fiovan'ny toe-tsaina zany, fiovan'ny toe-tsaina zay azo lazaina hoe sarotra indrindra. Kanefa rehefa manana etaeta ao anatin'izay hoe hitondra fanovana izay a dia mila manana an'izay fiovana izay. Ka rehefa manana an'ireo toetra ireo a dia azo lazaina fa hoe tsotra ny ahafahana manatratra ny tanjona ao anatin'ny fandrosoana. Olona manana vision na hoe olona manana tanjona zany ary tsy voahodinkodina na misy aza ny sakana. Ireo zany a ny toetra zay nananany Nehemia ary indrindra indrindra nahafahany nandroso sy nahafahany nanatanteraka ny finanasany zany a teo amin'ny Israely. Dia eo amintsika ihany koa zany araka ny voalazako teo hoe samy manana ny contextany a ny tsirairay hoe inona ny zavatra misy any amintsika any de afaka ataotsika sy tanterahantsika zany a arakaraka ny toe-javatra misy. Ohatra zao ny nanao fiangonana zay taty a raha ny mahazatra de hoe manakarama olona avy ivelany, fa amin'izao efa matanjaka ny resaka ataotsika hoe fitaovana serasera zany, ohatra ao anatin'ny YouTube misy fampianarana maro isan-karazany ao, ny fampianarana resaka ohatra hoe manangana trano sy ny sisa. Dia izahay nanao fiangonana anankiroa zay a tamin'ity taona ity a, tsy naka atao hoe mason zany zay avy any ivelany fa ny evangelista sy ny kristiana sy izahay ihany no nanangana an'izany. De ny dikan'izay zany a tiana horesahana anatin'izay de ny hoe miainga amin'ny zavatra zay am-pelatanantsika sy ny fampiasantsika an'izany no ahafahantsika mandroso. Dia ao anatin'izay fandrosoana sy ny fampandrosoana zay resantsika izay a araka ny voalazako teo hoe inona ny ahafahantsika manatanteraka an'izany eo anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy, dia karazana taridalana ihany zay niresahana teo izay, fa isika afaka manana ihany koa izay mety hoe fomba ahafahana manatanteraka an'izay tsirairay zay. Fa zavatra resahako eto moa zany de karazana ohatry ny hoe taridalana ihany ao anatin'izay resaka fampiarana n'izay fampandrosoana zay eo anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy. Kely sy bitika ihany ny tena raha miresaka mahakasika an'izany fa everiko fa ny tsirairay de afaka manatanteraka an'izay zavatra zay mihoatra lavitra ny zavatra zay resahana teo. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Samia ho tain'Andriamanitra tompo. Amen.
andro-pasoavana felmafalina fany famonjena azo tsy hinina ilairay tsy tolo isananerampo fanampiposaka mazava sotoko ny fahasoavan'andriamanitra tsy olany nomeny anafakany minizany ka ny marina miny finona ihany nokovelona hatrany andanitrany lai jesosy nianitrany fahorina tuaubutani nyazo fitalina yelibe tukuni fitiavani ibinumasindina tauni wavani mifaswafananjamani tratiulani numeni anafakani minizani kalimani namini finunayani nukuvelna achani andani chani nifyanguna navelumini fanai timahari chanani alai panai timitsahatrami turifamunte vizurupanginani wani firene nifaswafananjamani tratiulani numeni anafakani miwizani kalimani nambini finunayani nukuveluna achani andani chani nifaswavananjamani tratiulani numeni anafakani miwizani kalimani nambini finunayani nukuveluna achani andani chani Tsika toshiny manodidina efa enao ve ny vaovao tonga ilana andrasantsika driela zendrakira ara-pirazany tsara miavaka ho toto sany antsamino ny kristy avy amin'ny FLM masona tao izany teo tanteranao amin'ny akany polisisy tanambao-iosy alahady fa fitony volana novambra raiky amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vity-pidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa amboarana ny programme anao fa ase manokana nomaninao anao io
any ahoana ny hira nafantaranao any amekry hatram'izay sy ireo hira vaovao sambasamba toy ilaika hararoty keny hararotiny ano tongava maro fa mikry manao raha io olay haiko manay ho azonao mifampireretana tsy o lasazany zay keny faly miarahaba antsika rehetra indray a manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity dauphin mara no anarako a zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany a ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso a toy ny fambolena ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana Vitanao, ire o bibi kelika atraminy elefant kanto ery ka mahateiza
Pendidikan, hapon dosun-dosun, di
Nino